Lina Tokolasy Topovavy miarabako anao tonga soa eto amin'ny fahitalavitra Real TV Madagasikara amin'ity alina ity antena ny araba izay fanoentiny namanampanao gazety menjanahary tao anatin'ny fampahalalam-baovao teo tonga soa indray ary atao anatin'ny fandaharana l'invité du jour amin'ity alina ity ka dia asaiko ampitiavana sy ampanazana ianao tsy saraka aminay hatramin'ny farany andray vahiny misy aroa moa ny fandaharantsika amin'ity alina ity araka ny fampahafantarana izay fanoentiko vahiny voalohany iaraka amintsika tao anatin'ny l'invité du jour amin'ity alina ity ny Flot national ny antoko otrikafo sady pitarika ny vovonana kafima ihany koa Andriamatoa Eliara be vahiny manasanao tompoko andro eto amin'ny plateau. Andriamatoa Eliara be vahiny tonga soa indray tao anatin'ny fandaharana l'invité du jour toko. Arabanareo eto amin'ny Real TV raha ihany koa ny mpanaraka ny tokantrano. Araka nambarako teo dia misy aroa ny vahintsika tao anatin'ny fandaharana amin'ity alina ity vahiny faharoa ny voamera ny serasera eo anivon'ny vovonana kafima Andriamatoa nantenaina Rakotonirina manasanao ihany koa ary tompoko androso eto amin'ny plateau. Andriamatoa nantenaina Rakotonirina tonga soa ihany koa atao anatin'ny fandaharana l'invité du jour amin'ity alina ity tompoko. Miaraba anao mendrika dia miaraba ihany koa ny teknisiana rehetra mikarakara ao ambadika ao miaraba ihany koa ny mpanaraka rehetra ny Real TV Madagasikara ny eto an-toerana sy izay rehetra manaraka ny ivelany miaraba antsika rehetra. Ankasitrana feno ny fanekenareo ny fanasana tao anatin'ny fandaharana tamin'ity alina ity dia somary tamtampoka ihany ary nandefasanay ny fanasana dia tonga namaly an'izany ianareo avy eo anivon'ny kafima na ny komity fanondrenana ifotsiny any Madagasikara moa ny fanalavana an'izay kafima izay telo volana lasa tokoa noho ny vahiny tato anatin'ny fandaharana ny pitarika ny kafima sy Front national ny antoko otrikafo Andriamatoa Eliara be vahiny telo volana tsy aoriana inona fa hitondra fomba fijery vaovao no azoko ilazana azy manoloana ny raharam-pirenena ny fivoarany toetra raharam-pirenena izay ataontsika hoe mivoatra haingana ihany ao anatin'izay mihazakazaka Andriamatoa Eliara be vahiny raha tsy diso ihany koa androany no feno heritaona ny fisamborana anareo tany amin'ny faritany Toliara tany heritaona lasa izay mahakasikana ataoko hoe tolona nataonareo tamin'izany fotoana izany inona fa azosika ho resahana tsara mihitsy izay manoloana an'izay asa raha manakambara ihany koa ianao ny amin'izay ataoko hoe fitsingerenany ve azo ilazana an'izay zavanisy teto amin'ny firenena ihany koa zany tsy azo adinoana tsiny Andriamatoa Eliara be vahiny. Ya, marina tokoa zany hoe androany fa 20 volana Jolay moa zany no heritaona tokoa ny fanamborana na enina amin'ny rahalahy moa zany niaraka tamina mpanao gazety namanareo anankiray avy amin'ny Koltivia Tranganisy moa izany tany amin'ny faritra Atsimonay marimarina kokoa tao amin'ny fokontany Benetsy commune Ankily Malinika. Ny tiako mariana fotsiny zavatra anankiroa hoe nisy ady sy tolona natao teto hoe izay ozy aho hoe tsy mbola vita akory izay misy ny apahany efa vita misy ny mbola tsy vita androany zany tsika dia mbola mametraka hoe mbola misy ady sy tolona tsy maintsy toizana. Ety voalohany ihany koa amezako an'iny fa mino fa misy fanontanianao mahakasika an'izay rehefa avy eo dia ozy aho hoe naniova ova Ramadara ny basy Toliara tsy mampiova ny hevitray amin'ny fanoherana hatramin'ny farany anio tetikasy io izay. Iverenantsika izay rehefa avy eo rehefa indrindra resaka mahakasika ny tontolo raha toe-karena eto Madagasikara sika Andriamatoa Eliara be vahiny fa amin'ny anaran'ny kafima moa no ivahiny anareo amin'ny rahalahy eto anatin'ny fandaharana amin'ity alina ity ho an'ny androany anisan'ny antony safidianana ihany koa hoe andeha hanasa ny vovonana kafima ankoatra ny fikanondoam-pirenena ny tanora izay anisan'ny tazana teny an-toerana ny solotena ny kafima anisan'ny nampametra-panontaniana rehetra ihany koa ny fisian'ny fanambarana izay navoaka ny vovonana kafima na ny komity fanondrenana ifotony any Madagasikara androany mipetraka ny fanontaniana hoe efa manomboka misitaka tsikelikely ve reo antoko ny vondrona tao anatin'izany vovonana kafima izany androany efa tsy miray tendro intsony ihany koa ve ianareo antoko rehetra izay ny vondrona tao anatin'izany vovonana izany angamba atao amin'ny filohany ny vovonana aloha no ametrako an'izay fanontaniana izay. Iny angamba tsotra fotsiny sady fohy no amaliana azy dia no hoe mbola solidaire ny kafima izany hoe mbola ao lay firaisakina. Ny manarak'izay dia ozy aho hoe mila endurance ny politika mendrika izay fotsiny le izy hoe mila faharetana io 40 taona noa dia diavana ny fomba rehetrarehetra hoa nanonganana ny fitondrana teo aloha dikan'izay raha vao tsy manana endurance ianao tsy vita izany ninninona foto-kevitra ao ninninona fijoroanao
rehefa tsy manana faharetana ianao iny moa samy manana safidiny eo anatin'ilay izy dia zay fotsiny zany ny kafima hoe solidaire ny kafima mila endurance ny politika. Teteny hoe zarena hoe tsy naharitra an'izay reo antoko zay mety efa niala tao anatin'ny kafima. Tsy izay le tiana ho lazaina amin'ilay izy fa eto ny iverenako zany hoe raha ohatra ka tsy naharitra manjay le 12 taona nitondrany teo aloha zao ho tonga amin'izao fanavozana zao ve tsika zay zany le izy ohatrany manangana zavatra anankiray ihany io na tetikasa ho atsanganao na trano ninninona ho atsanganao dia mila faharetan'izay zay zany le izy ny andalana eny koa zany ianao no mahita hoe izy ary zany namana satria tsisy afaka ilaza nge-tsika hoe tsy mahay izy isan'ny hoe tao arinan'ny Pelé zany dia isan'ny hoe azo lazaina hoe kitany baolina kitra amin'izao fotoana zao ohatra Lionel Messi tato aoriana nisy ny Lamine Yamal sy ny karazany fotsiny na mahay takininona reny fa tsy manana an'izay endurance zay dia hoy zao hoe zava-poana lay fahaizana zay fotsiny zany le izy ho anay io koa moa zany safidy politika io vovonana no resahana samy manana fomba fijeriny satria samy mana 12 ny atoko politika niarana anao sony tao anatin'iny fifanarahana politika zay noentin'ny tarisin'ny kafimy mihitsy samy manana ny eritreriny tao anatin'izay fa ho anay dia mazava menatra izay raha ohatra ka milaza nareo hoe nivoana tamin'ny zavatra ny fanarahanja. Miresaka an'izay mihitsy ianao ho anareo nivon'ny kafima anisany fanamariana sy ambaran'ny olona maro hoe sadasada ihany zany vovonana kafima zany androany tsy tena fantatra mazava ny position any inona ny azon'ny kafima ambara manoloana zany fanamariany toko hoe ny mpanaraka ny tontolo politika eto Madagasikara ihany koa aloha hoe todika hely atao amin'ny mpikambana sy ny nandraikitra ny serasera ihany koa. Mahakasika an'ilay hoe ahiahan'ny olona na fomba fijeriny olona sasany amin'ny hoe sadasada ny kafima. Ny kafima moa zany hatrany amboloha dia efa nametraka mazava ny lina politika izay voiziny dia ny hoe manohana an'izao fitondrany fanavaozana izao ny kafima ary ny kafima irery angambany raha olona misy milaza amin'ny haino manjery na amin'ny tontolo politika misy ankehitriny nanao sony ny fanohanany an'izao fitondrana fanavaozana izao an-taratasy. Ny tiako tenena amin'izany dia misy daty tsara marihana raha hoe kafima andresahana dia ny daty 19 Janoary 2024 zay fotoana anankiray nanaovan'ny antoko 19 sony fifanekena ary misy andininy anakefatra moa izy hoe io faresahana foana ary tiana izaraina ny amin'androany dia ny andininy voalohany dia ny fanohanana ny fitondran'ny fanavaozana zay tariny colonel Michael Randrianirina sy ireo otronindreo conseiller au conseiller anakefatra eo ihany koa ny fitakinay ary tsy miovatra amin'ny androany ny fampitsaharana ny lalam-pandroana ny Repoblika Fahefatra. Ny kafima dia efa izay hatrany amin'ny fiforonany hatraty amin'ny signature dia izay no foto-kevitry ny kafima satria tsy resy lahatra amin'ireo androm-panjakana tsy mahomby ireo ny kafima hatrany am-boalohany hatramin'ny androany. Dia tao anatin'izay moa hitantsika fa mivoatra ny rahapirenena tsy rava aloha ilay androm-panjakana fa hiatrika ny fikaonan-doam-pirenena tsika ho resahantsika misy mission amin'izay rehefa avy eo dia nametraka zany ny kafima fikaonan-doam-pirenena zany isan'ny atao hoe sehatra anankiray na azo lazaina ihany koa hoe ivo ny fiainam-pirenena anankiray ahafahana miady hevitra an'izany satria zany ny hevitry ny kafima hatrany am-voalohany. Fahatelo dia ny hoe ny tafatra heverinay dia hoe tokony hiditra amina atao hoe gouvernemanta hifanarahana. Zay zany isan'ny foto-kevitra voizin'ny kafima zay tsy miteny zay hoe toerinay ilay gouvernemanta kely raha tadidiny mendrika tsara sy ny mpanaraka ny kafima dia vonjoro ny gouvernemanta voalohany fanavaozana izay nitarihany prime ministre teo aloha Hery Tsalama dia ny kafima no nanambara voalohany fa tsy manaiky ny fitsanganana io gouvernemanta io. Ny antony dia fantatsika tsara ny resabe sy ny manodidina n'ilay tontolo ny fanendrena n'ilay prime ministre tamin'ny fotoan'androny ary nijoroan'ny kafima tamin'izany fotoan'androny. Taorian'io moa dia nisy ny fihaonana manokana mihitsy tamin'ny filohan'ny fanavaozana Michael Randrianirina ny fampiresahana andatabatra ny amin'ny hoe manahoana sy manahoana ny antony nanendrena ilay prime ministre dia ny azy moa nazava ny teniny hoe notendreko tamin'ny A4 io dia A4 ihany koa manala azy dia izy moa ny arahantsika nahita iny moa ny hafaran'ilay gouvernemanta izay nitarihany Andriamatoa Hery Tsalama Rajaonarivelo dia tonga aty moa tsika ny teboka fahefatra izay ao anatin'ilay atao hoe
fifanarahana politika izay soniavinay dia ny hoe fanohizana hatrany ny dinika amin'ny samy malagasy mba hahafahana mamoaka ny firenena ao anatin'ny krizy ary mba tsy hiverimberenan'ny krizy. Io zany dia tena tsy pianay manokana mihitsy hoe foto-kevitra isan'ny anjoronay kafimany hoe tsy hiverimberenan'ny krizy intsony fa ity nondeha ataontsika karazana challenge ozy izy ny fomba fitentsika ankehitriny atao hoe fanamby amin'ny teny malagasy hoe ndao isika mpanao politika malagasy ametraka hoe ity ny krizy iainantsika farany fa ndaotsika anao ezaka tsy hiverenana amin'izany. Mahatonga manontany an'izany rehetrarehetra zany mantsy androantsika miresaka sokajian'olona ho tao anatin'ireo piso lelaka mihitsy zany kafim zany manohana ny fitondrana fanavaozana moa ianareo teo nisan'ny sokajiny rehetra fa mpanasoaso ny fitondrana ary tao ihany koa nanasokajy hoe ataoko hoe anisan'ireo nitady toerana ianareo profon'izany ianareo mpitarika ny vovonana kafim to saminazy toerana ao anatin'ny fitondrana mpanolotsainy ny filohan'ny fanavaozana ina ny azon'ny filoha mpitarika ny kafim avaly an'izany rehetra valitsika mahitsy le izy fa za manainao sy ny mpanaraka fandarana any tokantrano any izahay aloha talohany nanindreny anay zany mpanolotsaina zay telo mirahalahy moa zay dia ny anankiray chargé de mission zay mpitarika ny albinos Madagascar soja Fulgence dia mazava zay ny safidy ho arifan na balizy atao anatin'ilay fitondrana fanavozana zay zany le izy manohany zay amin'ny zavatra mety fa tsy mikosomaso koa zay rehefa misy zavatra tsy mety satria maninona firenena iaraha-manana ity ary tsy mora veriko foana ny atrihana ny lenina 20 taona nanonganana ny teo aloha zay aloha zany tsy menatra amin'izay ary assumenay hoe zay nandray anjara amin'ilay fanonganana ny teo aloha ny otrikafo ny kafim ny antoko politika ny akamarony ao anatin'ny kafim tsy menatra ny amin'izay zany zay aloha ary assumenay zay lay misy lelaka ny tiako verena da ny teny hoe fantatrareo tsara fomba fijerinay ny otrikafo na ny kafim fa zay zany dia isan'ny antoko politika tsy vovonana politika milaza foana fa tsy mbola maleo teny Madagasikara tamin'ny fainina amby volana jona misy filohan'ny fanavozana atao hoe colonel Michael Randrinirina milaza mazava tsara fa tsy mbola maleo tena Madagasikara zany mitovy zany le fomba fijery amin'izay lafin'izay satria raha vao tsy miaiky an'izay nge anao dia tsy mezaka hitady vahaolana hanafahana n'ilay firenena ao ambany vahoan'ny mpanjanaka izay mbola mitohy hatramin'izao misy lelaka ve zany zay manohana an'izay fomba fijery zay. Ny faharoa dia ny hoe fantatsika tsara fa isan'ny zavatra ny adivanay fo mafy no fampandehanana an'olay menaka mavesatry tsy miroro na le hoe milortania tsy miroro androany nisy fitondram-panjakana nandray fanapahan-kevitra ampahandeha an'io menaka mavesatry tsy miroro misy lelaka ve zany ny kafim manohana an'izay fanapahan-kevitra zay. Ny akoatran'izay dia fantatsika tsara fa izahay dia efa ela no ny teny hoe satria misy ny tsikera amin'ny hoe tena mandany vola fotsiny ary olay tafika ireo misy no mitsikera an'izany dia hoy izay hoe omeo andraikitra tokoa ary omeo asa lay tafika malagasy dia nresahanay tamin'izany fotoana zany hoe tsika nge taloha nanana ny jeni miaramila fa maninona zany no tsy velomo tsika nge nanana ny service civique maninona zany no tsy velomo androany misy filohan'ny fanavozana manome fitaovana ny jeni miaramila anaovandalana dia io manomboka io ny lalam-pirenena voalohany misy lelaka ve zany zay manohana an'izay lay fomba fijery zay be dia be zany no zavatra azo resahana sala amin'izany ny teny malagasy ao anatin'ilay izy hoe androany misy fitondram-panjakana mandray fanapahan-kevitra hoe andao ny taratasy-panjakana rehetrarehetra ho atao amin'ny teny gasy misy lelaka ve ny manohana an'izany nefa zany zavatra efa nirahirainay sy narovanay nandritra ny taona maro tsy miteny zay akory hoe tonga lafatra ilay fitondrana fanavozana matoy izahay nijanona ho arifany nary mbola mitsikera sahala vona mafisy ny namana teo hoe zahay dia mijoro ary tsy tovizana amin'ny namana sasany ao anatin'ilay fitondrana fanavozana le hoe nisy zavatra ny fanarahana teny akianja misy ny efa vita misy mbola tsy vita dia ny ampahany amin'izay ny fandravana n'ilay institution tsy mahomboro zay ho an'ny tsy mahomboka sasany moa dia mandray ny kafim ho fahavalo mihitsy saingy zao zareo koa ve zany andray ho fahavalo ny olona nandray anjara rehetrarehetra tamin'ny tolona zay nitaky ny fandravana ny androm-panjakana tsy mahomby tsy tanteraka le izy tao anatin'izay ataoko hoe valo
folo volana nijoroany fitondrana fanavozan'izay fa ny adevitra kosa dia hoe hoentina any anatin'ilay concertation nationale zany izay lay hevitra zay no ary zay zany androany dia tena milaza ary manamafy mihitsy ampabe maso fa isan'ny hevitra hotoananay sy hoentinay ny kafimy zany anatin'ny concertation nationale ny hoe fandravana ny institution rehetrarehetra tsy mahomby ireo zay ampahany fotsiny zany zavatra rezahany zany ka ozy hoe lay resaka fisolelahana sao dia mba tokony hojerena tsara ihany izy io fa ny zavatra misy dia zao misy koa ny malagasy vitsivitsy sy vahiny very tombotsoa amin'ny alalan'ireny ohatra ny interpellation ohatra nataon'ny filohan'ny fanavozana amin'ny contrat amin'ny jirama fanaovana amin'ny Enelec zany nahoana misy very tombotsoa amin'izany misy very tombotsoa amin'ireo fanapahan-kevitra raisana hoe omena fitaovana izay ny miaramila nanao lalana fatatsika izy nanao monopole ny fanaovan-dalana teto a Madagasikara ho anay kosa zany tena arovanay ary ampinay ny mpitondra mandray fanapahan-kevitra sahala amin'izany fa mijoro koa nefa izahay rehefa mahita hoe andriamatofolo ianareo mpanolo-tsaina avo anakefatra nisy ny fanarahana hoe ny fandravana ny institution tsy mahomby rehetrarehetra tsy vita ho al izy tao anatin'ny valatra amin'ny valifolo fa androany zany izy fanarahana hoe hoentina makany amin'ny concertation nationale satria tsy tean'ilay fanapahan-kevitra rery ilay filoha sy ilay mpanolo-tsaina avo efa toy izay hoe eny ary fatohananay zay ary ijoroanay hatramin'ny farany nitondrana azy any amin'ny concertation nationale dia veziko zany le izy hoe ahoana moa zany io nge ho anay dia tsotra akoatran'izany adivitra teneninao zany mbola misy koa no milaza hoe nahazo seza mora na seza bojo fozay azafady tena politika le izy aloha tsy hifampetsara velatsika inona moa no ijoroanao zany hitondranao ny fomba fijerinao tsy hanozobozonanao ny teo aloha hoe tsy mety fa misy politika ohatran'izao raha tsy mieritreritra nitondra ianao fa maninona nao ampidirina ankizy fotsiny ilay firenena ko zay hoe tsy nitovy kosa ny zavatra ny ainatsika rehetrarehetra tamin'ny niaretana tamin'ny fitondrana teo alohan'ny fandimby sy ny zavatra kehitriny ko ozy hoe milaza nareo fa seza bojo milaza nareo fa misy lelaka fotsiny ozy hoe andao mba hojerena tsara fa firy hiatrany koa ny firy amin'ny tandapa ny fandimby teto amin'ny firenena firy amin'ny olona hoe nahazo toerana raha zay zany ny azo ilazana azy mbola masambyjoro ka mametraka hoe reto kosa tsy mety ho an'ny firenena dia hijoronay zay zany izy mba firy koa zany zay andao mba jerenao koa zay adivitra fa tsy faly fotsiny tsika teny hoe misolelaka na sezam-bora fa ho anay zany dia mazava le izy hoe mety toananay tsy mety hijoronay hatramin'ny farany mba ho fanolora-kevitra ho an'ilay mpitondra mpanapa-kevitra misoratena ho baliza sy ataontsika hoe mijoro amin'ny tsy mety ny vovolana kafima ao anatin'izany nambaranao teo moa hoe ny fanohanana amina karazana fanapahan-kevitra raisy ny fitondram-panjakana fitondrana fanavaozana fa ohatra akaiky indrindra raisiko taizany kafima tamin'ireny ataontsika hoe tsy fandriam-pahalemana na fanafana teto amin'ny fireneny reny nijoro ve ny kafima tao anatin'izany rehetra zany ka so zay no mahatonga ny olona manasokajy anareo hoe nahazo toerana tena angina ve sady nijoro no nanolo-kevitra sady nijoro no nanolo-kevitra satria na tiako tenenina hoe zay nge tao anatin'ny fivoriana ohatra any andapa zay natreana akoatrany hoe hoentiny aty amin'ny aina aman-jery isan-karazany zay nge isan'ny nanolo-kevitra hoe ampandraiso anjary ny rehetra mba ahafahantsika amin'ny fe anio tsy fandriam-pahalemana io zany ange nisan'ny natonga ny fanapahan-kevitra hoe ho ampiasaina ny andro masom-pokon'olona sy ny karazany satria tsy ho araky ny mpitandro filaminana zany ny elakelan-trano rehetrarehetra eto amin'ity Madagasikara ity ary ny fanomezana asina sy ny fampiasana nyreny andro masom-pokon'olona reny no ahafahana amin'ny fe ny tsy fandriam-pahalemana fa le izy koa nge dia zao reny ange zavatra hitantsika hoe zavatra inina natao mihitsy le izy mba ilazana hoe ilay fitondram-panjakana tsy mahafehan'ilay izy ny amehezako azy rehefa avy eo dia ozy hoe tamin'ireny tsika alatra olona no nalaza nanomboka ny ena moa zany izy zao zay io koa moa zany fantatra hoe misy olona efa voasambotra zany fantatra hoe izany eo ambadika le izay tsy anjaranay moa zany mamoaka an'izay fa misy tompona ndraikitra eo fa zay koa zany dia efa nilaza hoe eo le mila mamailo atsika androany ange misy zavatra misy manomboka may indray satria tsy mipetra-potsiny nge ny riakilany zay mahatonga anay mametraka foana hoe tsika nge aloha tsy milalao voromaty so dia veritsika hoe nanongana an'le
nitondra teo aloha tsika dia izy reriny miala dia zay fa mbola reo nge le forongony tiana resahana le fomba fanao politika fa tsy hoe zay olona niara-niasa tamin'ny rehetrarehetraoatao hoe azay mihitsy ka satria nahoana zay foana no lazainay ka ahoana moa zany ny klasy antsika ny teknisianina nanaty ministera sy androm-panjakana rehetrarehetra any zay tsy maintsy ampiasain'ny mpitondra fanjakana ny fandimby dia andeha omentsika tsininy amin'izay lafin'izay kosa fa zay tena nanao anlay zavatra tsy netsy ny karazany teo zay hiteneninay hoe mbola be deaibe reny any anaty ministera mbola be deaibe reny any anaty androm-panjakana maro samihafa any dia eo ny tokony ao mailatsika satria tsy hipetraka fotsiny renyle olona reny zay zany le mahabalizy eo anatin'le izy dia manao an'izay fa tenenako hoe misy anyreto mila jerentsika tsara fa anahirana atsika le izy dia zay nitenenanay hoe izy io zao tsika irosa fikanan-doam-pirenena fa ahoany reto hipetrapotsiny vera somavombahoaka orange sy ny karazan'ireo dia zay no mahamailo atsika mba tsy hanova sanatry ny fanapahan-kevitra any amin'ilay fikanan-doam-pirenena zany ange le zavatra resahana ao anatin'le izy ka ozy hoe zay nitenenanay zany atao anatin'ny kafima hoe misy zavatra efa vita efa irosona ny fanapahan-kevitra tamin'le tolona natao fa misy koa ny mbola tsy vita ekeny zany dia zay zany mahatonga anay manao fampatsahivana foana hoe misy an'izao nge efa mitodika aty amintsika ny voaka malagasy satria tsika nampanantena fanavozana satria tsika nampanantena an'izao dia mijoro zany zay mampatsiahany zany foana ho amin'ny tombontsoa pirenena sokajiana foana anisan'ny natsidika kely teo le resaka hoe fanakorontanana ny amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao reny tranga alatr'olona reny io ihany koa zao ny resaka jirama tonga ny amina resaka hoe anaovana fanadihadiana mihitsy fa misy ataoko hoe zavatra ambadika ao anatin'izay eo amin'izay resaka fisokajiana ny zava-misy karazana fanakorontanana sy ataoko hoe trangam-badika izay foana zany so mba faniliana andraikitra kosa le zava-misy manahoana ny fomba fijerin'ny kafima an'izany rehetra zany so ny fitondram-panjakana ny tsy mavita ny asany ka ilika any amina hoe fanakorontanana déstabilisation ao anatin'izay aloha hitodika kely ato amin'ny nantenenana mahakasika an'ilay resaka hoe déstabilisation ve ny fitondrana mijoro ankehitriny no manilika andraikitra tsy mandray andraikitra raha ny fe satria raha ohatra ho ianareo mpanao gazety dia manan-danja ny atao hoe fe na ny zava-misy dia iny no mitondra ny adevitra rehetrarehetra ka ho anay kafima mazava le izy hita le izy misy porofo le izy fa misy fanakolotanana le izy tsy afaka afenina mboka malagasy ny tranga misy satria zay raha teo no asan'ny fitondram-panjakana manazava ny sain'ny hevitry ny olo-pirenena ny amin'ny hoe misy fanakolotanana eto tsy sanatria zany fampirorona-ny olo-pirenena fa fametrahana kosa ny olo-pirenena afantatra ny zava-misy ary afahany koa mamakafaka ny zava-misy tsy zazakely akory ary izay no isan'ny zavatra nyvoizin'ny kafima hoe ialana amin'io fametrahana ny olo-pirenena no karazana zaza na olona azo lalovina fotsiny ary tsy zay mihitsy le tiana tongavana mihitsy fa mametraka hoe io misy olona miezaka manakorotana fa ankilany tsy mipetraka an'iny fitondrany fa nametraka an'izao lay paikady zay napetraky ny primature miaraka amin'ireo mpitandron'ny filaminana eo ihany koa ny fitsarana dia hitatsika efa misy vokatra le izy araka ny teny ny filohan'ny kafima teo hoe efa misy ny voasambotra fa iny moa anjara ny tompony andraikitra no milaza sy manambara ny mombamomba azy ankilany koa io entina foana satria fomba anankiray io ahafahana atao hoe manadroadro ny olo-pirenena mba tsy tena takatra le izy dia boriborena fotsiny adevitra hoe manilika andraikitra ny filazana ny zavatra marina kosa tsy hoe fanilihana andraikitra fa filazana ny zavatra misy mba ahafahany tsirairay mitandrina ane le izy satria misy tokoa tena manana toetra te anakorotana ka enao so dia voasarika ao anatin'izany fanakorotana na tafiditra ao anatin'ny fandrika zareo zany hitantsika fotsiny hoe lenseau tany Antsirabe vomaly hoe zaraolona nitondra zanany zandriny andeha ny antsena dia nitomany be le zaza dia mandeha ny resaka dia misy avy atany dia efa manely resaka dia tonga dia lasa mitetraka korotana atao Antsirabe le izy hitantsika fa zany lay fiarakary vao tsy azavaintsika amin'ny fiarahamonina zany dia lasa tsy mahay mitandrina ny fiarahamonina manoloana ny zavatra mitranga dia eto zany zao tsika dia tsy tokony samy ahay akalesina ny tsirairay hoe rehefa misy tranga aloha mba antan'io aloha le olona na antan'io le za mitomany hoe inonao ty olona ty dia mba manazava le zaza hoe io zokoko na io dia mba tsy mitranga zany le fitsaraham-bahoaka tsy lera ohatra an'ireny fa
manimba zavatra bebe ary ny tena zava-doza dia misy hain'olona afoy ao anatin'le izy ary zay raha teo mihitsy ny tena tanjon'ilay fanakorotanana tao anatin'le izy dia inona kosa moa no mahagaga raha tena hiteny ny fitondrana misy fanakorotanana le izy ny tena nomezako tsiny kosa raha toka tsy misy fandraisana andraikitra raha toka mipetraka fotsiny ny tompona andraikitra tsirairay dia na izay atao anatin'ny kafe mara dia tsy menatra mihitsy ny teny hoe raisiny andraikitra reo ary efa tsy mandray andraikitra moa dia mazava angeny no mety hitrangy fa hatreto kosa aloha dia tsy hoe mankasitraka fotsiny fa miteny zay hoe tohizo ny ezaka ho an'ireo tompony andraikitra rehetra zay voasikazo vao nitenenina teo moa zany hoe mihetsika ny andro vansipokon'olona ary tena hita izy ohatra ny antanana Antananarivo manokana eo ihany koa ny faritra Analamanga manokana dia miara-miasa amin'ny polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena ary mitafika malagasy mametraka fomba fiasa ny amin'ny fandaminana sy fitandrona filaminana eto amin'ny tanàna Antananarivo. Rehefa ndresaka an'izay ataoko hoe lafiny sosialy izay ihany sika mifandray amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ihany koa iverenantsika kely ny zava-nitranga tany amin'ny taona 2024 ny volana septambra sy ny volana oktobra ny fitakiana tena kianja dia ity resaka filana fototra ny jiro sy ny rano ty androantsika ty amin'ny volana jolay 7 ny volana jolay miverina mikaikaiky ny olona ny amin'ny fisian'ny fahatapahan-jiro délestage moa eo ny adefitra hoe délestage sa tsy délestage ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa mahita an'izany ve ny kafim miverina ao anatin'ny olona ny herinaratra ny olona amin'izao fotoana izao tsy lazaiko ny resaka rano ihany koa tsy maintsy resantsika daholo na ny jiro na ny rano gamany satria izay le olana fototra ny jiro moa efa nanazava ny tompony andraikitra voalohany ny jirama hitantsika tsara ny fanazavan'ny tale jeneraly mahakasika ny hoe inona no olana mitranga eo anivon'ny famokarana ny jiro eo amin'ny jirama hitantsika tsara fa miditra amina fotoana maintanytsika izao fa na dia zany ara zay ho ala izy ary tereniny aty fomba fitenin'ny perere amin'ity tena mahafinaritra mihitsy rehefa nanokana ny tao amandroseza izy hoe tsy ataontsika excuse zany hoe satria maintanytsika izao dia aleo tapaka ny jiro tsy tompoko tena manao ny ezaka rehetra mihitsy hanao zay tsy atapaka ny jiro satria hitantsika fanamboarana indray zao ilay milina mpamokatra herinaratra ombo manamboly hitantsika zany ny ezaka ataon'ny ministera hitantsika ihany koa ny ezaka ny amin'ny hoe fitadiavana vahaolana na dia atao hoe foezaka ara ny amin'ny fampiasana fanafarana groupe vaovao zay ataon'ny filohan'ny fanavaozana manokana mihitsy ary lizy hoe tena mariny hoe le olan'ny fahatapahan-jiro nge tsy nijanona teto Antananarivo ary ny jirama sy ny fitondrana miaraka amin'ny ministera ny energia dia tsy eto Antananarivo ihany izy miasa hitantsika tsara ny ezaka natao tany Antsiranana hitantsika tsara nampikaikaika ny vahoaka Antsiranana sy miteny zay vaovao zato isan-jato ny olana fa tena fa mandroso kosa ny asa mandroso ny famahana ny olana zavatra heverina sy atao hoe apetraka amin'ny vahoaka kosa dia ny faharetana sy ny fanampiana ny jirama ny amin'ny ataoko hoe fanomezana vaovao raha misy trango satria matetika koa dia misy ny fangalarana fil misy zany tena misy ny poto voadona ny fiara tena misy zany fa tsy hoe zavatra foronina misy ihany koa ny mpanina teknika zay tsy azontsika ialana misy ihany koa zany fa tsy mipetraka fotsiny ireo teknisiana tsy mipetraka fotsiny ireo tompona andraikitra fa mandray ny andraikiny izy ny zavatra tena irin'ny kafima dia ny ipetrahany vahaolana maharitra nalava ezaka isan'izany ny fanomananay ny tetika asa volobe io zay teneninay foana hoe rehefa mampifilafila foana raha ireo mihevitra ny tenany fa tompon'ilay tetika asa dia andraisy fanapahan-kevitra sahala amin'ny ilaika izy satria manahirana raha hijaly ny vahoaka aveko ty tenin'ny filoha ty fangany vahoaka malagasy biby ozy izy tena marina ny tenin'ny filoha hoe tsy biby ny vahoaka malagasy fa olombelona miaina sahala amin'ny olombelona rehetra tokony hisitraka ny jiro tokony hositrahana izy hitantsika tsara fa ao anatina fotoana fanarenana anazy tanteraka koa ny jirama zao hitantsika ezaka goavana lehibe ny amin'ny fanarenana ny fitantanana zay rahantsika malala ilay karazana contrat léonin zay nahazo any jirama hitantsika moa nitatitra nataon'ny zareo parlementaire farany teo mahakasika ny hoe inona avy ny lesika atao anatin'ilay izy hitantsika zany fa tena namotika nabokatrosan'ilay orinasa fotsiny nefany tsy nisy zavatra nafahany nivelatra raha tena jerentsika anie zany hoe namme ohatra ray moa zareo tamin'iny hoe raha milina tokony asa 12 ora 3 ora fotsiny no miasa le izy eritreretintsika amin'izay nefa ny vola omena anazy mifanaraka amin'le 12 ora foana baky anie zany tsika vahoaka malagasy ka raha iny vola nampiasana 12 ora iny zany natambatambatra mino fa efa nafahana na maolana
ilay izy raha iresantsika indray ny resaka rano satria io tena fototra ny aina ny rano moa aina hitantsika ny ezaka samy mahatsapan'izany isa-tokantrano fa nisy ranon'olona tsy nandeha nandritra ny 4 taona nandeha amintsika miteny zao tsy nandeha nandritra ny 7 taona misy rano amintsika miteny zao hitantsika ihany koa reny tokantrano ny teny hoe manao ohatra ny karazana fety kely mihitsy izy ao an-trano fa mandeha ndrano manao sangisangy zarotenany ary izy hoe ary mbola tsy mety tapahan-jirama mihitsy zany ranona izy fa mbola mandeha any hatramin'izao misy fa misy kosa reo mbola tsy mandeha ary ekeny zany misy reo mbola tsy mahazo rano ary ekeny zany fa zavatra mahafinaritra ary mavelo mpanantenana manatin'izao dia mitony asa zay le izy mitony asa satria hitantsika tsara zao fa andeha io tetika asa goavana eo morona akony io hoan'izay famatsiana ny ranon'Antananarivo andeha koa io tetika asa mahakasika ny famatsin-drano tanàn'Antananarivo eo amin'io ambotro manjaka io zay le teneniko hoe tsy mipetraka ny fitondran'ny fanavaozana ary ny tena mahafinaritra anatin'ilay izy tsy mitsinjo fifidianana akory hoe andeha ny fifidianana dia andao atao tetika asa ity satria matetika zay foana ny atao hoe fomba fahita ny zavatra misy eto amin'ny firenena hoe andeha ny fifidianana dia koroparopahana le tetika asa anankiray fa tsy zay le izy izy hoe tsotran'izay hoe ho an'ny fifidianana fa tena atao le izy satria ho an'ny vahoaka le izy tsy ho an'Antananarivo fotsiny afara mahitsika ny forage vita maneran'ny Madagasikara ny fampidirana ny rano fotsiny izay farany hitantsika tao Ambovombe Androy izay miaraty an-dranogoa makao Ambovombe Androy izay mamatsy ny tanàna Ambovombe Androy izay tena hoe tsy ampy rano amin'ny faritra atsimo iny raha iresaka fotsiny tsika amin'ny tanàna Ambovombe Androy hoe maro alpotsy sy maro ranomaintsy tsy misy rano mihitsy zany nandritra ny fotoana maharitra fa misy rano zao any amin'izao fotoana izao dia zay ny teneniko hoe mitony asa atsy mijanona ho an'ny tanàn'Antananarivo zay tena mariako mihitsy fa tena misandrahaka ho an'ny Madagasikara ray manontolo raha mijery statistika zany sika dia hitantsika niakatra ny malagasy lasa misitraka rano sotro madio mba tsy tenenana foana mantsy hoe miasa ho an'Antananarivo fotsiny ilay fitondrana tsy hitompoko tena miasa ho an'ny Madagasikara ray manontolo mihitsy raha ireo filana fototra eo no resatsika mahatonga ny resaka kely an'izay herinaratra izay mantsy aloha hitodika kely ato mandrimatoa ilera-pivahiny mihitsy satria anisany no irairay ny antokotrikafo foana indrindrindrindra tamin'ny fitondrana teo aloha izay lafy ny herinaratra izay ny olona ny jiro sy ny rano ny angovo izay ankinana izay herinaratra izay androany reny ny toejava-misy ny filohan'ny fanavaozana mihitsy no ataontsika hoe maneho hevitra mahakasika an'ireo ny fiarah-miasa amin'ireo orinasa tsy miankina ny olona ny herinaratra eto Madagasikara hitantsika ny olona ny jirama ihany koa manahoana ny fahitany ny antokotrikafo sy ny kafim an'izay ataontsika hoe fanapahan-kevitra ho raisin'izay raha tsy resaka ankoatran'ireto orinasa tsy miankina misahana ny famokarana herinaratra reto sika androany zay mihitsy any le izy miendrika ny iverenako amin'le hoe ifanohanana sy anohanana nylay fitondrana mijoro amin'le hoe fahasahina mandray fanapahan-kevitra sahala amin'izany satria na tiana na tsy tiana goava ny fikitihana ny contrat ifanaovany reo lay fournisseur ny jirama reo amin'ny io lay orinasa io izay contrat moa zany iny tsy iverenana ntsony fa tena hoe ny akamarony dia tsy manao fa tsy mamotika an'ilay orinasa mpanjakana io zay io moa zany hitantsika nge fefa nisy fotoana zay mihitsy moa zany ny tanjona ao anatin'izy ho an'ny hafa dia hoe privatisena an'ilay orinasa dia androany ve misy fanjakana zany misy mpitondra mahasamijoro mikitika n'ilay hikitika n'ilay contrat zay mamodika n'ilay orinasa jirama ahoana moa zany noa tsy hanohanana azy ary io Unelec noa vao resaka tamin'ilay izy fa tsy Unelec rery io fa be deaibe ao anatin'io jerena ahoana ny jerena ny contrat miaraka amin'ny fraise ohatra zay efa nisy Henri Fraise zay efa nisy fanapahan-kevitra raisiny mahakasika an'izany toy izay hoe ahoana ny tsy fanohanany amin'izay lafin'izay araka ny teneninao teo hoe firy-taona ny otrikafo ny fanampy tamin'ny kafima tato ariana ny hirahira foana hoe ninapotihana nge ilay orinasa jirama androany misy mpitondra mijoro mahasa an'ilay fanapahan-kevitra ho fanarenana ny lizy ahoana ny tsotoanana zany akory tsy midika hoe dia efa tena mivany olana araka ny resahana manateo misy koa mbola olana mipetraka satria tsy vitantsika androany zany na ao amin'ny fokotany misy ary ao anatin'ireny fiadina ny tompon-dakeran-tany ireny dia tena mbola misy fotoana tokoa tapaka ny jiro mbola misy fotoana tokoa tapaka ny rano saingy androany moa zany amin'ny matompona ndraikitra dia efa mba afaka mapita aloha zany ampitatana hoe misy jereo secteur na fokotany sahala amin'izao fa mbola misy olana amin'ny resaka jiro sy rano fa ny any iverenako dia zao hoe tsika zao ohatra ny PIC na ny pôle intégré de croissance amin'ny faritra zay amin'ny zone d'intervention ny PIC raha tsy resaka ohatra fa tsy amin'iny faritra faratry Madagasikara iny nisy ange
teo aloha gropy nomen'ny pika ny orinasa jirama zany hoe any jirama zany lay gropy nefa tsy fantatra zay mikimaky natao tao any mpitatana sasany any jirama niarahana tamin'reto lay fournisseur reto fa gropy efa nomena ny jirama zao dia lasa lay fournisseur indray tsy fantatra hoe tamin'ny fomba hoany dia lasa manofa any amin'ilay fournisseur indray ny orinasa jirama tsy ray zany tsoroa zay aprisianay ny mpitondra zay fanampitaina moa zany tamin'ny filohan'ny fanavozana le izy hoe mila jerena koa zany satria tena mamoetra zany efa mba nomena gropy lay orinasa jirama zay tsy tamin'ilay fitondrana fanavozana zao aloha zany nanome azy fa isan'ny contrat natao teo aloha zany dia tapitapikeo le izy dia lasa an'ilay tsy miankina indray zany le famotehana an'ilay orinasa zany zany no ijoronana pi an'ilay fitondrana hoe mila jerentsika zany satria averiko hoe tsarain'ny olona tsika androany satria matoa zany nanongana ny teo aloha mampanantena fanavozantsika dia mitaky zavatra tsaratsara kokoa zany ilay mpiray-tanorazana zay no mahatonga anay hoe manohan'izay fa rehefa misy hitanay hoe reto kosa mbola mila jerena reto mila naovana tsindrim-paindra reto mbola mila tsikeraina dia tena ataonay le izy fa eo anelanelan'izany rehetrarehetra zany ange misy karazan'olona hoa na malagasy io na vahiny very tombontsoa dia miezaka manao ifikirana hitazomana sy amotehana n'le orinasa eo zany tsia atafavoaka n'le orinasa dia zay nanosehana n'le filosy le mpanolontsaina avy ny gouvernement tamin'ny akabeany hoe mila mahasatsika mandray an'ilay fanapahan-kevitra zay le izy raha vo tsy mahasatsika sanatria izy io moa zany efa misy fanapahan-kevitra raisina sy miroso ao anatin'le izy dia izy hoe tena hitiavanay le fanapahan-kevitra tsara sahala amin'ny hoe ny jirama zao no resahantsika fa nahoana zany tena mba mahafaly ny mahita fitondram-panjakana mijoro hoe vonona hitadiny fomba narenana ohatra ny sy amerenana ny orinasa ery Madagasikara ny amerenana n'le karazana orinasa mpanjakana teo aloha reny misy an'izany finiavana zany izy hoe tena mila atosiko zany fa ahoana moa ny toekaren'ny firenena no avela eo ambany vahoan'ny vahiny foana izay hoe tena tsy maintsy atao zany dia ampiana izay manana finiavana ny amin'izany fa eo anelanelana eo tsika le mila mailo satria tsy ny rehetra tena mialatsiny tsy ny rehetra no faly ahita nio fandehananyty fireneny ity fa misy mahazo tombontsoa amin'ilay fahantrany lay firenena zay zany le mila iadivana ao anatin'le izy nateratany malagasy indrindrandrindra moa zany fa ny vahiny ka zay kosa aloha tsy ho namany ny olona mieritreritra an'izany mihitsy fa zay kosa namany zay olona mieritreritra ny tombontsoa ny Madagasikara ary mijoro zay amin'ilay fanampiana ao anatin'le izy satria io ne nahoana menika manana an'ilay fomba fijery olona notrikafa amin'le hoe politika ny tsy fekinan-doha ahoana ny tsy hanohananay n'le filohan'ny fanavozana samy mandon-databatra amin'ny banque mondiale hoe tsy maintsy atao itya tetika azy ity misy an'izany ange zany tsy voatery ho resahana ty ivelany ity ny resaka rano ny namana teo fa misy tetikasa amin'ny faritra sasany zay ny fitondram-panjakana no amatsy azy nefa dia mibahana fotsiny zao ny banque mondiale ao anatin'le izy izy hoe firenentsika ty tsika ny tsy maintsy mitadiny fomba ahafahana manarina sy mampandroso zany ity satria maninona tsy ahitandry zareo tombon'le izy satria tsika nge ohatrany mieritreritra foana hoe ireo lazaintsika hoe PTF reo ny akamaroany eo dia veritreretintsika fa dia tena hoe miara mitepo amintsika ka faly ny androsony Madagasikara tsia fonctionnaire koa ngereo international olona mitady vola koa ngereo jery toerana anjanaham-panjanahana ny volany koa ngereo ao anatin'le izy dia zany tsy maintsy hijoroana daholo kosokosa hoe izahay ato anatin'ny kafiny hoe androany misy foloa samyjorony amin'izany dia ampianay kosa ny tsy mety eny andalana eny zay rehefa mahita ohatrany fomba fanao reny ty kosa tsy mety zay indray zany dia tsy mikosomaso satria nay zany dia tsotra zay tsy hamitaka ny olona mihitsy izay atoananay zay zany le izy tsy hijorony amin'izany satria zany ange no isan'ny nahavoany mpitondra ny fandimby ka rehefa toananao le olona raha tianao tavavoaka ny firenena dia mila mijeno mahitsy ianao anatin'le izy hoe ty mety tiany tsy mety ary zay no mahatonga hoe tsy mahamenatra no miresaka an'izany na ny hafa range na ny aty ivelany lay fitondram-panjakana na ny ao anatin'lay fitondram-panjakana misy somary sahirana ihany no mijery ny kafi misaingizay kosa mametraka hoe Madagasikara ny resaka tombontsoa
an'ilay firenena ny resaka dia izay zany mahatonga anay tsy mijery arina tava mihitsy ao anatin'ilay izy satria raha tiana ho tafavoaka ny firenena tsy vitan'olona ray io travail d'équipe io dia mila ampiana ilay mpitondra manana an'ilay finiavana dia izay zany no ny anay no hijoroany ao anatin'ilay izy ka raha hafahafa ho an'ny hafa moa zay atao akory fa ny firenena no jerena dia izay asoan'ny firenena zay zany ny hijoroan'ny kafe moa hatramin'ny farany miresaka an'izay orinasa tsy miankin'izay antsika ny niko sy ny tapahana mihitsy ianao to fa ny fanontaniana apetraka andrehetra androany dia hoe tena afaka hiala amin'ireo ary ve sika androany tsy ampisy fiatraikany na voka-dratsy ho an'ny famokarana herinaratra eto amintsika ve raha toka androany dia androantsika anapaka ary ny fifanarahana amin'ireto orinasa mamokatra herinaratra tsy miankina ireto andriamatoa raha mpiavahiny safidy politika io ao anatin'ilay izy dia mila mahay mijery tsara tsika ao anatin'ilay izy avery koa ny zavatra nresahana hatramin'izay hoe izay contrat rehetra tsy mahomby ka mamotika an'ilay orinasa mamotika an'ilay firenena zany kosa tsy mila endrasantsika mandrapovina moa zany endrasantsika hoe sanatria efa privatize indray ilay orinasa zay mba io zany no han'ny faraparany mba ananatsika eto ny amelona ny orinasa mpanjakana hafa aro atao ko io indray no andeha avotra zay fantatsika hoe ny angovo dia tena avokavoka nia fampandrosoana ny firenena anankiray zay tsy ireo tsara fa na io la frantsa milaza azo mafy be io ary manomboka miverina ngery zareo amin'ia famerenana am-pelatanany fanjakana ny fitantanana ny angovo ny aminy ka nahoantsika no sanatriaviny vava zay zany moa zany tsy eritreretin'ny fitondrana ankehitriny fa ny anarina no atao ao anatin'ilay izy toy izany misy fanapahan-kevitra nge misy fifanarahana nge tena tsy tonga ny anaty kapoka ny vahoaka malagasy mihitsy dia rehefa tsy tonga ny anaty kapoka ny vahoaka malagasy ilay izy fa ny hafa fotsiny no mitavana an'ilay izy mety ho sasatsasany amin'ny tompona ndraiky mpanjakana mety ho sasany amin'ny ONG mety ho sasatsasany amin'ny société civile zany ange misy daholo eto kosy zay fifanaraha mpiara-miasa hitatsika mitondra tombontsoa ho an'ilay firenena tazomo zay azontsika atao dia andao zany atao fa betsaka koa nge ny zavatra azontsika atao betsaka nge ny volam-panjakana mandeha ny aposin'olombitsy fotsiny ahoana ny fehezana an'ireny ahafahana mba hoe samy misitraka ilay mpiray tanindrazana azo atao zany fa tsy hoe tsy azo atao kory ohatra zay tamin'ny fotoanandro nanohatra mafy an'izany ary tena mbola hijoroana mandrakity ny androany zay hitenenana ny fitondram-panjakana hoe tandrema mifanapahan-kevitra diso ohatra zany fa nahirana antsika zany la sanatria reny faiky impiry nandalo teto amin'ny fandaranareo na le hoe facilité large de crédit zay 512 millions d'euros raha tsy diso tamin'ny FMI nefa tsy potipotehana ohatran'ny saucisse le izy dia tsy azonareo tsy azonareo subventionnena ny jirama tsy azonareo subventionnena ny armady tsy maintsy ampiarinareo ny vérité des prix amin'le resaka solika zany ange ny divana hatramin'izay hoe amono atsika ange zany dia io tokoa izy zany fa sahirana ilay firenena inona ny tombontsoa azo amin'izany zay nge le izy inona ny tombontsoa azo amin'izany dia inona ny azontsika atao mihoatra any zany misy faritra nge eto amin'ity Madagasikara ity so dia tsy fantatsika zany misy faritra tsimotsinanana iny misy commune maromaro misy district rehefa avy kely ny orana tsy lahitra iainana le tanàna fa miakatra ny fofona petrole ahoana no hijerentsika an'izany misy malagasy amin'izao fotoana izao zay toananay ary efa nampitainay tamin'ny filohan'ny fanavozana sy ireo le mpanolotsaina avy ireo misy malagasy ange izay mipetraka any États-Unis vonona ny anao zany misy bloc pétrolier be dia be eto vonona hitondra mpiara-miasa mpanao an'izany zay malagasy no manao azy ny petromady zany sy ny karazany zany tokony ho jerentsika zany lafiny zany hoe misy lafin-javatra azontsika atao misy malagasy manam-pahaizana manana ny fahefana anao an'ilay izy mila atosika zany dia zany le fiaraha-miasa mandeho fa indraindray koa tsika le meniny sasany saitsika ena fandraitra ary tsy vitatsika ahoana no lahtsika amin'ireo fa mila mametraka fanontaniana koa tsika hoe 19 taona nia fahaleovan-tenatsika le sadasada fahaleovan-tena sadasada nakalazaina farany teo fa inona no tombony hoentina tamin'ilay fiaraha-miasa teo dia zay zany no mila jerentsika tsara ao anatin'ilay izy hoe zay ahitana tombotsoa tsisy antony tokony tsy hanohizana azy le hita kosa fa tena hoe mandeha ny aposin'olombitsy fotsiny aminay kafi mihotrikafo izy hoe tsy hitanay zay tokony tsy hanapahana zany dia inona ny zavatra azontsika atao
dia andao zay atao satria na tiatsika na tsy tiatsika na ilaza iny tsika firenentsika ity itsika ihany tsy maintsy mitady vahaolana ahafahana mampandroso amin'ity fa tantsoroka fotsiny na fanampiana no andrasana amin'izay firenena na fikambanana mety vonona hiara-iasa amintsika fa ny tena adosoana dia ny manakina n'ilay fampandrosoana ny firenena amin'ny hafa zay zany le izy aka zany hevitra rehetrarehetra zany tsisy ovahana mihitsy ary aroso amin'ilay mpitondra fanjakana hoe misy zavatra be dia be ohatr'izao azotsika atao hijanona kely eo amandray matoa ilay arabe vahiny any mahakasika an'izay satria io zao nisy fifanovatsony ampiara-miasa teo amin'ny ANAF sy ny Bianco ary ny Jirama anisan'ny fanamarihana ny entiny tao anatin'izay ny hoe anisan'ny mamono ny Jiramange ny fisian'ny osoka ohatra meny moa ny resaka compteur io ihany koa ny fifanarahana amin'ireo torinasa tsy miankina izay nresantsika teto ampifandraisiko amin'izay satria misy ihany koa amin'izao fotoana izao ny fanadidina parlementaire tanterahan'ireo voamerina eny iviny anteny miram-pirenena eny mahakasika an'ity orinasa Jirama ty amin'izao fotoana izao afaka mana tena ataoko hoe vokatra ary ve sika androany fanovahana eo ihany koa ny hoe ahitana ny tena marina ny amin'ny olona ny orinasa Jirama amin'izao fotoana izao ny amin'ny famokarana herinaratra ty tena roza hoe miaraka miandritsika satria na izay koa ary ny kafima ny eo le miaraka rehetrarehetra ao anatiny dia samy miandry an'izay le hoe mba teny hitondra tombontsoa ho an'ilay firenena zany ny fanapahan-kevitra raisina sahala amin'ireny na fifanaovan-tsony mpiara-miasa atao sahala amin'ireny sahala amin'ilay androany zao zay miresaka azy mampatsiahy le hoe nisy an'ilay rapport ange nataon'ny Cour des comptes zay nanomezan'ny filohan'ny fanavaozana 570 andro ny tompona andraikitra makasika an'lisy fa tapitra le 570 andro tsy mbola nivoaka le izy inona ny anton'izany mila hazavany zany mba ho fantatry ny mpiray tandrazana satria zao lasa mifototra amin'ilay filohan'ny fanavaozana le izy raha ohatra tsy mivoaka reny tatitra reny sanatria satria le izy natao fatapoko fatam-pirenena dia zany mbola izy tomanay ny sain'ny fieritreretana ny tompona andraikitra androany hoe allo efa nilazana iny le filohan'ny fanavaozana iza ny tompona andraikitra mahakasika an'izany tokony hamoaka an'izany dia tena mila avoaka le izy satria mba te hafantatra ny malagasy hoe iza ilay izavy le nanodikodina fiara aiza koa hoe dia fiara efa jato mahery tsy hita vola amina miliara tena miodikodina fotsiny nefa zao ny fahasahirana n'ilay firenena koa zay mba tsy hanalamba-raka kosa an'ilay voalohan'ny fanavaozana zay nandray n'ilay fanapahan-kevitra dia iza ny tompona andraikitra tokony hamoaka an'izany zavatra zany sahala amin'le resahanao hoe mandeha ny enquête parlementaire sy ny karazany zay azo atao hirahira fotsiny le sanatria fa mba tena miandry vokatra ilay mpiray tanindrazana zany ange ny zavatra hifanosehana fanapahan-kevitra sahala amin'izany hoe rehefa nisy fanapahan-kevitra andraisana dia aleo mba hotody hatramin'ny farany le izy dia zay zany ny tena moa zany akoatran'ny hoe mahafilohan'ny otrikafo mahafilohan'ny kafima dia mpanolo-tsaina koa ny filohan'ny fanavaozana dia zany ny fampiresahana matetika monsieur le président ianareo mpanolo-tsaina avo efatra jereo hoe iza ny tompona andraikitra mety tsy manatanteraka n'izay baiko omenao na omenareo anatin'le izy jereo reny fa inareo nge no itsika atao anatin'ilay fitondrana fanavaozana no tsarain'ny olona ny olona tsy te halala hoe misy teknisianina manao an'izao misy mpanapa-kevitra tokony hanao an'izao fa tsy manao fa ny andrandra n'ilay filohan'ny fanavaozana sy ny mpanolo-tsaina avo anakefatra malagasy zay nanalatsika tamin'ilay gejan'ny fitondrana teo aloha dia miandrandra vokatra ihany koa zany ny amin'izay lafizay ka mino aho fa matoa natao ilay fifanaraha-mpiara-miasa dia tena izy vokatra zany andrasana miaraka amin'le izy dia raha sanatria le izy dia eto zany tsika mba hisarika an'say ny tompona andraikitra hitondra vokatra amin'ren'ilay fanapahan-kevitra sy ny fiaraha-miasa rehetra ny soniaviny itotika kely amin'ny tontolo politika tsika araka nambarako teny mpiandohana teo dia hoe anisan'ny tazana tao anatin'ilay fikananjoam-pirenena ny tanora androany solotena nareo avy eo anefin'ny kafima fa iverina kely any amin'izay lafiny sy fikananjoam-pirenena izay aty amin'ny volana jolay sika tamin'ny volana jona teo aloha efa nisy an'ilay telo jona ihany tsy hita hoe nanahoana ny toyany androany zany miresaka ny rehetra hoe aiza ho aiza ny firosoana izay fiananjoam-pirenena izay ny FFKM ihany koa ty toa tsy tena tazana amin'ny fitarihana an'izay manahoana ny fahitan'ny kafima amin'izay manana fahavononana iroso amin'izay fiananjoam-pirenena izay ihany ve ny fitondram-panjakana ny fitondrana fanavaozana androany aty amin'ny fasivy amin'ny roapolo ny volana jolay sika miresaka ny hoe manana fahavonana ny fitondrana fanavaozana
tsy adevitra izany fa manana vovonana izy. Ny antony dia fanomeny mandat ny FFKM hitarika ny fikanondom-pirenena ary tamin'ny 3 Jona raha hitantsika tsara iny dia nilaza ny filohan'ny fanavaozana ny FFKM nanamafy ny fanapahan-kevitra izy zany ny FFKM no mitarika ny fikanondom-pirenena ary ny gouvernementa izay atao hoe sasanya fa ny misolo tena moa zany dia ny ministera ny fanavaozana no manao tohana ara-teknika ny fanambarana an'izay rehetrarehetra zay dia aminay akafim fahavononana izany ny fitenenana hoe tsy hita fototra tsy hita velona tsy hita maty ilay fikanondom-pirenena mampisavorivory ny saim-bahoaka sy ny sain'ny mpanara-baovao sy ny sain'ny olom-pirenena rehetra io nge no sehatra heverina fa hamany olana rehetra eto amin'ny firenena dia ny zavatra tianay kafima isotomana ny saintsika mpanara-baovao aloha dia zao hoe ny foto-kevitry ny kafima ty zany dia marianay tsara dia no hoe ndaotsika malagasy hanao fanamby fa tsy verimberina tsony ity crise politique ity ka zay mahita fa mandeha amin'izay lalan-tsaina zay ny FFKM ny antony dia tsy manaiky ho tereniny fotoana izy ireo tsy manaiky hiaran'ny pression anay mpanao politika sy ny mpanara-baovao izy ireo fa miasa izy ireo raha ny fahafantarako azy dia miasa ny FFKM zay miaraka amin'ny comité technique zay najoro eo anivon'ny primature miasa ry zareo mety hoe andeha anapitsika azy dia manaovanareo serasera tokony mila manao serasera nareo mba ahafantarany olo hoe aiza ho aiza ny afizotra ny asanareo fa lasa miasa jambarafozanao ianareo dia lasa tohan'ny olona vato na rorain'ny olona tsy maimby fotsiny ao ka mampirisika ny FFKM sy ny comité technique zay manaovanareo serasera aiza ho aiza ny mahakasika an'io fikanondom-pirenena io satria raha ny filohan'ny fanavaozana dia nametraka fahavononana mazava hoe iroso amin'io sika rehefa ndresaka tamin'ny ona tamin'ny kafima dia araka ny tenin'ny filohan'ny kafima teo hoe tsy handray fanapahan-kevitra samy irery izy manoloana an'io rahavana ny androm-panjakana anabe na sefa andao hodiniantsika amin'ny fikanondom-pirenena zany ny fahafantaranay zany dia vonona ny finoran'ny fanavaozana tarihan'ny colonel Mikael Nandrenirina ny anatanteraka ny fikanondom-pirenena io raha teo dia isan'ny fepetra anankiray takin'ny tsy firaisamonim-pirenena moa zany fa fikambanany communauté internationale na ny vondrom-pirenena maro samihafa ny amin'ny hoe tokony hidira Madagasikara anatina fifampiresahana madio sy mangarary andraisan'ny malagasy anjara dia mety manao an'izay ny fitondran'ny fanavaozana ary zay kafima dia manohana an'izay initiative zay ny amin'ny hoe irosona ny fikanondom-pirenena ary ny fiheveranay ny zavatra misy ankehitriny nahitany hoe mampitarazoka azy dia zay hoe tsy maintsy misy fanendrana ara-teknika izy io tsy vitany tsy mipetraka eo politika fotsiny le izy na ekonomika fotsiny fa misy lamina ara-teknika tsy maintsy alamina satria Madagasikara ray manontolo no heveriny FFKM fandray anjara zany hoe misy fokotany maro roa alina eo raha tsy diso ny isan'ny fokotany ny isan'ny commune dia mahatratra ny amin'ny 700 ny faritra hitantsika moa fa lasa 420 izy misy laminasa tsy maintsy apetraka izany raha amin'ny fijirinay tsy miangatra ho anay aloana eo izy ny teny malagasy zay hoe alao miada koreniny toy izay mitsatsaingoka ho maika zany tsika dia hoterentsika sahala amin'ny voalobo-jaza izy dia rehefa avy eo tsy mandeha le izy ary tsika koa raha mijery ny tantara ny hoe fikanondro inona moa fikanondro tsy efa natao teto be dia be fikanondrom-pirenena natao teto fa inona ny vokatra misy crise ihany tsika tonga aty amin'ny 2025 5 dia ahoana raha ny atao mba tsy hiverenan'izay foana e mety hitentsika ka satria ny jiro sy ny rano nge ny tena natonga zany fa izay atao amin'ny kafima dia resy lahatra hoe tsy resaka jiro sy rano fa reny karazana atao hoe élément déclencheur na tranga nampihetsika ny zavatra rehetrarehetra fa misy fitantanana politika ao na gouvernance politika tsy milamina eo misy rafitra ekonomika zay tsy milamina hitantsika tsara ny olana jirama rafitra ekonomika ny io hoe raha hoe arafakafakaitsika kely zany io nakasika ny jirama io dia hoe rafitra ekonomika zay tia ny mpanambola anjaka io hitantsika tsara ny statut ny jirama vaovao foroniny iny fa namidy zany ny action ny jirama dia tsy maintsy manambola ihany zany no hitantana ny jirama fa ny fanjakana zany dia boritana manoloana ny mpanambola ary hitantsika tsara ma statut vaovao dia ny ireo actionnaire no lasa tompon'ny fanapahan-kevitra atao anatin'ny orinasa jirama
Mipiasa raha ny sorona hitantsika ny statut taloha mipiasa dia atao anatin'ny statut anjirama fa miheverina zany hoe ireo manam-panambola mahatrehtreha no hitantana sy fenona sajirama ary ny fanjakana eo anatrehan'izay dia mazava azy fa tsy maintsy ianahana fotsiny ary tsy afaka hanapa-kevitra rehefa aveo aty amin'ny farany hiverina indray ny krizy izany adevitra rehetrarehetra zany tsy maintsy hoentina ao anatina fitoanam-doam-pirenena zany tena mba hametrahana vina iombonana ho an'ilay firenena le vina iombonana tiana resahany dia le hoe tsy tokony hiverimberina intsony ny krizy ary tokony hiaina tsy ohatra amin'ny biby intsony ny malagasy ozy indamiko foana iny teny foana fanavaozana iny hoe tsy biby ny malagasy ka tiatsika hiala amin'izay zioka zay ny malagasy andao samy ezaka aharitra isika fa mampirisika fosy izay ny tompona andraikitra rehetra manaovana reo serasera mba ho fantatry ny olo-pirenena hoe aiza ho aiza ny mahakasika an'ity fitoanan-doha-pirenena ity. Resaka fitoanan-doha-pirenena mantsika androany zao ny filohan'ny fanavaozana tany Egypta nisan'ny nanamafy ary hitantsika ny vaovao ny alatsiny lasa teo ny fihaonan'ny filohan'ny fanavaozana tamin'ireo filoham-pirenena voafidy teo aloha nitondra teto Madagasikara ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filoha teo aloha Rajaonaromampianina moa zany namafisan'ny filohan'ny fanavaozana izy ho an'ny omalina raha tsika tao anatin'ny famparalam-bavao teo tamin'ny fihaonany tamin'ireo diaspora tany Egypta tany ny amin'ny hoe karazana dialogue politique na fifampitoniana ara-politika avy no azo kilazana azy ireny nanomboana azy ireny fihaonana tamin'ireo filoham-pirenena teo aloha ireny samihafa ve zany le dialogue politique sy ny fitoanan-doha-pirenena mipetraka ihany koa ny iaho hoe raha miresaka dialogue politique sao lasa hivadika ataoko hoe fifanarahana na dila idray ny zava-misy rehefa avy eo tahaka ny zava-nisy tamin'ireo krizy tany aloha teto amin'ny firenena andriamatoa ile ara-pivahiny aminay aloha ny kafima dia lizy nge mazava tsara inona moa no tokony tsy hifampiresahany omaninona tsy tokony hifampiaina tamin'ny tantaran'ny firenena verina fa tena zava-dehibe ho an'ny kafima ho an'ny olokavo ny kambana rehetrarehetra ao anatin'ny kafima zany ny fanapahan-kevitra ny raisiny sy fahasahina politika nraisiny filohan'ny fanavaozana salamo reny miresaka tamin'ny mpitondra fanjakana teo aloha zay mbola eo ary verina fa areny zany ninninona tsy fitofikevitra satria na ny firenena mandroso raha nge hitatsika na any États-Unis na any Europe na any Frantsa sy ohatran'izany ny filoha-perinasa dia mampiantso ny zay filoha efa mitondra teo aloha ka mbola velona eo zany ary efa misy fanapahan-kevitra raisina verina hoe goavana ho an'ny firenena rehefa misy satria ilay fitoanan-doha-pirenena nge zavatra goavana zany ho an'ny firenena inona moa ny verinay hoe maharatsy no miaino andreo lay filoha teo aloha satria na mety na tsy nety ny nataondreo manany traikefany koa zany reo amin'ny fitantanana ny firenena ka iverinay hoe tsy misy maharatsy an'izay ny hoe sodosary le dialogue politique ilay fitoanan-doha-pirenena eo nge no tena mahadiso atsika ninninona ratsy ny fanaovana politika eto Madagasikara politika tompoko ny fitantanana firenena fa aza mandrevitsika ka mieritreritra zavatra hafa hoe resaka fitantanana firenena tsika nefa tsy resaka politika tsy possible dia zay zany eto mampirisika ny filohan'ny fanavaozana sy ireo le mpanolontsaina avo efatra hoe toizo ary mila toizy satria zay nge efa ela no miantso hoe zava-dehibe no fampiaino eto amin'ity firenena ity ka iverinay ao anatin'izy io inona moa no maharatsy ny fifampitiliana politika hoentina miroso makany amin'ilay fitoanan-doha-pirenena tsy hitako mihitsy hoe inona no maharatsy an'izay raha manana hevitra iraisana koa moa mahita hevitra imbonana hoentina makany amin'ilay fitoanan-doha-pirenena zay nanana ndraikitra rehetra zay azo ampidirina ao anatin'izany aloha an'ny teo aloha na ankehitriny dio zay zava-dehibe zay ary zay dia tena mbola mampirisika mihitsy hoe tena toizo ary velaro ny aty-hevitra politika sahala amin'ireny andriamatovoloha fa tena ilaitsika reny indrindrandrindra amin'ile hoe ho firosoana amin'ny fitoanan-doha-pirenena io fa sarahantsika mazava tsara fotsiny izy hoe tia misy aty-hevitra politika hifanaovana zany ho an'ny mpisehatra amin'ny lafin'ny politika tia misy fitoanan-doha-pirenena heverina hoe zay nge lay ohatra nomenia kafimne isan'ny tena nanaovanay anin'ilay fikarakarana dialogue politika zay niavina ny fahenina amby folo ny volana janoary iny satria nampanao politika misy zavatra iombonana fa misy zavatra tsy ombonana nitovizana aloha zany androany dia hoe zava-dehibe io lay fitoanan-doha-pirenena io satria ny tena tanjona zany ho an'ny kafima atao anatin'lisy dia napetraka hoe zay le tsy hiverimberenan'ny
krizy zay ka raha manana hevitra iraisana ary misehatra politika hoentina makany amin'ilay fikaonan-doam-pirenena zay averiko ihany hoe efa nanome modely ny kafima tamin'ny fahinina amby folo ny volana janoary nanasoniana iny ilay fifanarahana politika iny raha manao koa ny hafa manao zany manomboka manao zany ny filohan'ny fanavozana androany zay rany amin'ireo lay mpanolotsaina avo efatra ireo fifanantonana amin'ny lafin'ny politika sahala am'ireny tena heverinay hoe tsisy maharatsy ny zavatra sahala am'izany mihitsy amin'izay tsika satria tsika nge nahoana dia averinay le izy hoe ny zava-dehibe ary isan'ny zavatra ijoronya kafima zany dia ny hoe ahitantsika vahaolany samy malagasy zay satria inona ny tena enatra eto amin'ity fireneny ity zay ao anatiny niona tamin'ny sadek zay indro ny kafima tamin'ny fandalovany tena mirodorodotsika mianakavy rehefa mandalo ny vahiny zany amin'ny alalan'ny sadek na izany satria ireny no heveritsika ho misy mpitondra vahaolana ho an'le fireneny ka androany isan'le ny fanapahan-kevitra nylaisan'ny filohan'ny fanavozana nampiantso ny filoha rola teo aloha reto izy tohizo amin'ny sehatra politika avy tohizo amina sehatra hafa eny tsy voatery mpisehatra politika ihany satria firenena iraisantsika ity satria zay zany ny anay ary atosika ao anatin'le izy hoe mila mitady vahaolany samy malagasy tsika ka ny vahaolany samy malagasy amin'ny alalan'ny fifampiresahantsika samy malagasy ihany satria ho anay tsy hitanay mihitsy hoe inona moa zany no ilahntsika ny sadek inona moa zany ny ilayntsika ny vondrona afrikana rehefa mahita vahaolana iraisantsika hoentintsika tapahana ao anatin'ilay fikaonan-doam-pirenena inona ny tatiavintsika mihoatra an'izay ka hoy zay hoe tena zava-dehibe ho an'ny tantara ny firenena ny zavatra sahala amin'ireny dia io zay hoe tsy diso zany ny kafima raha nanao an'ilay dialogue politika tamin'ny folo hatramin'ny fatelo amby folo ny volana desambra zay ny soniavina tamin'ny fahinina amby folo volana janoary dia hoy zay hoe tohizana ny zavatra sahala amin'ireny fa ny zava-dehibe dia ny hoe ivoahantsika amin'izao fahasahiranana zao indrindra ananatsika vahaolany samy malagasy zay mba tsy hahafahany avy any ivelany miditra amin'ny raharaha tokantranontsika fa io lay fikaonan-doam-pirenena io mba tena hoe tsika samy malagasy nitondra vahaolana ivoahantsika amin'izao fahasahiranana hitako manana nampina ihany koa na tena ina rakotondrina ao anatin'izay fa rehefa iresaka fikaonan-doam-pirenena zay ihany koa manahoana ary mety tosokevitra ny kafima mety hoentina ao anatin'izay fikaonan-doam-pirenena zay nisy ny fikaonan-doam-pirenena ny tanora na atrehanareo ihany koa moa zany androany isan'ny zava-dehibe aloha ny toko hoe fanomezany fitondrana mijoro ankehitriny sehatra ny tanora satria ny tanora zany dia tsy raisina intsony ho avy ny firenena fa tena mandray anjara feno ao anatin'ny fiheverana no avy ny firenena ary zava-dehibe ny ataoko hoe hevitra hoentin'izy ireo zay raha ny fahafantarana ekafima azy dia hoe hevitra hoentina isan'ny maroso no fekevitra hodiniana ny anatin'ny fikaonan-doam-pirenena io fekevitra ny tanora io nanao ezaka tokoa ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ireo tanora zay niasa tao anatin'le izy dia ankasitrahanay ary amporisinay ezaka ary ny tena andrasany moa ao anatin'io fiafarana io na amin'ity telo andro farany efatrandro moa zany izy satria manomboka androany hatramin'ny sabotsy dia isiny ny adihevitra amin'ny samy tanora ary ny aizan'ny tanora miady hevitra ihany koa satria atao hoe traikefa ho an'ny tanora sahady ny misehatra ao anatin'izao fikaonan-doha zao mba tena horety koa ny feo an-tanora ary ny aizan'izy ireo mifandefitra ihany koa ny aizan'izy ireo mametraka ny atao hoe fahaizana mametraka ny hevitra samihafa satria inona fa ho samihafa ny hevitra ireo tanora eo ho avy eo fa zay kosa mino dia nitazon'izy ireo dia ny ananana vahaolana antonony sy sahaza nyity firenena malagasy ity hiatrehantsika ny ho avy aoriana rehetrarehetra ny tiana tenen'ny fantaniana teo aloha napetrako mendrika hoe lay dialogue politika zay atao hoe finiavana politika avy amin'ny PRRM ankehitriny ve dia anitsaka na amono ny fikaonan-doam-pirenena dia raha ny fihetsika sy ny zavatra ataon'ny fitondrana ankehitriny zany dia tsy izay mihitsy le izy satria hitantsika tsara fa io fekevitra ny tanora io zany dia hoentina ny anatin'ny fikaonan-doam-pirenena zany hoe tsy misy hevitra avy hatrany dia efa tapaka zany ireto no tsy maintsy arahana ao anatin'ny fikaonan-doam-pirenena ary zay raha teo ny lalatsaina zay ijoron'ny FFKM hitarihana an'io fikaonan-doam-pirenena io ary zay kafima ihany koa eto dia
efa nametraka hatrany amboloany hatramin'ny androany hatramin'izay isiny eo ary nametraka modely mihitsy zay tamin'iny assise des partis politique 12 hatramin'ny 12 décembre nataonay taona 2024 iny hoe ny hevitra tapaka dia sady sovaina no tsy kitihana izay kafima zany dia ny olona ny aia mihitsy ary nametraka moa tamin'ireny hoe ny filoha Ely be vahiny sy ny Zokolagi Maxime Alalse moa zany samby voatendry ao mpanolo-tsain'ny filoha tamin'ireny fotoana dia nieritreritra ny olona fa hevitra avy any andapa no nentinay naroso tao anatin'iny fikaonan-dony antokiny tsy tompoko ary na afaka manamarina an'izany daholo ny mpandray anjara tao fa tsisy hevitry ny kafima ny volavolaina avy aty aminay no nampanjakana fa hevitry ny mpizaika no ny ekena sy ny fanaovana sony tao ary izay dia tsy nanova ny heviny na le fekevitra mihitsy ary zany koa mbola hijoronay amin'ny fiatrenany fikaonan-droam-pirenena io hoe izay tapaky ny besiny maro sy ny voaka malagasy eo no arovanay sy ekenay dia niresaka anao farany teo inona ny sosikevitra hoentinay ny sosikevitra voalohany entinay dia isan'izany isaky manahirana antsika ny resaka fifidianana amin'ny kafima moa zany amin'ny mantoko daholo zay ny tao dia niarana anapaka ny antokony tonga tao hoe aleo antoko no hiatrika fifidianana zany hoe ialana amin'ity candidat maleotena rehefa avy eo ka izy miankina ihany zay le manahirana hoe tsy miankina izy rehefa mirotsaka fa rehefa lana izy lasa miankina dia na ny adihevitra raha dia lasa ravan'iny daholo tsy fantatra ntsony hoe miankina amin'izy na miankina amin'izy matetika moa dia lasa miankina amin'ny mpitondra izy fa rehefa tsy metimety koa dia lasa miankina amin'ny mpanohitra izy dia tsy manana linina politika mazava zany dia lasa sahirana zany ny olom-pirenena manaona zany isan'ny fekevitra zay atao hoe isan'ny lalan-tsaina zay voizin'ny kafima dia ny amin'ny hoe tsy tsara ntsony io antoko maro be dia be io mijoro eto amin'ny firenena ary zany isany atao asa politika ataon'ny kafima ankehitriny amin'ny hoe famondronana an'ireo antoko ao anatin'ity vovonana ity mba hianaovana ezaka ampiray hevitra ny antoko satria rehefa maro loatra ny hevitra sahirana ny olom-pirenena mandray ny adihevitra sy ny hevitra etony eto Madagasikara satria betsaka loatra maro loatra ary miresaka fifidianana ihany koa tsika eto dia ny amin'ny hevitry ny kafima dia toanany kafima avy hatrany amin'ny tokony fidiana ny filoha-pokotany zany hoe fifidiana zany dia manomboka avy any fotony amin'ny filoha-pokotany ny maire sy miakatratra any hatrany ary mety hoe ny filoha-pirenena zany farany tsy fantatray moa zany hoe inona no lalam-panorenana iainana manaraka io fa ny kafima zany dia tsy miteny hoe anohana lalam-panorenana fédéraliste ve sa décentralisé ve sa province autonome ve sa royaliste fa napetraka ny kafima dia hoe aleo ho élection constitutionnelle no atao zay zany ny isan'ny hevitra raha mahakasika ny fifidianana mahakasika ny resaka fifidianana ihany koa dia nampiresaka be antsika le hoe vahiny na hoe double nationalité dia nametraka amin'ny kafima hoe dinihana ihany koa iny ao anatin'ny fifidianana hoe ahoana tsara ny ametrahana anazy ary ny farany dia ny diaspora zany tokony afaka hifidy raha zao lalanjotro zao zany nefa ny atao dia tsy manao afanisana mpifidy any amin'ny diaspora ny CENI zay na ny biometrika ary moa zao lasa manahirana ary io dia foto-kevitra isin'ny injon'ny kafima hoe tsy tokony andeha mihitsy ny fifidianana raha tsy vita io lista biometrika io ny antony dia raha antsika efa nanimba ny firenena foana ny fifidianana feno osoka teto ka isan'ny mahasarotina anay io biometrika nefa zany isan'ny teknika anankiray ahafahana manatsara sy miaro ny voka-pifidianana tsy miteny zay hoe tonga lafatra fa sady isan'ny tsara no isan'ny atao hoe mora ahafahana manamarina ahafahana manara-maso ahafahana ihany koa miaro amin'ny voka-pifidianana izy io dia isan'ny hevitra tohananay asarosinay any amin'ny fikaonan-droam-pirenena zany mifarana sady ny fotoanantsika rizy miralao amin'ny tian'ity nahatra ho rairay mahery teo tsika noho ny fampiresaka torova indraisina tao anatin'ny fandarana nefa mety manana hafatra nareo tiana hoentina manampijery antsika ny tokantrano any dia fotoana zao ahafahana mitondra izay ao anatina minitra vitsivitsy fitipintsika tokoa tonga amin'ny fotoana fotokoa moa zany ny fotoana rehefa tena jerena le izy dia le izy zany miverina aty ampambarana satria isan'ny zavatra andrasan'ny preitanindrazany zany zay tery amboalohany moa zany itsika nanamarika noho ny hoe herintaonandroany zany no any samborana ny tena zany zay valomrahalahy zay tamin'izay ny tolona natao nakasika ny bastoliara tamin'izany isan'ny fanontaniana mipetraka foana zany dia rehefa nahazo toerana dia niova efa lasa mety indray ve zany le bastoliara lasa varamada io zay hoe io zany
sy tsy nihevitry ny otrikafo rerina ny tenako hoe liarabe vahiny amin'ny mafy no lefitry ny fikambanana Masokoro Sapanantananarivo ihany koa fa iraisana amin'ny kafilma sy ireo le mpiray-tandrazana any atsimo le zay manohana an'le tolona moa zany teny hoe tena sanatry mihitsy na iova injato ary ny anaran'ilay Varamata dia sanatry mihitsy no andeha hivadika amin'io zany satria fatatsika tsara fa hoe isan'ny tolona anankiray saika nahitana fonjy zany ka mba ho anay kosa zany enatra ho anay mihitsy zany tena lazaiko le izy hoe enatra ho anay zany raha hoe androany zay atao anatin'le fitolana fanavozana dia sanatria tia indray no ampandeha an'le Varamata tena mba enatra lehibe ho anay zay josy tsy zahay mihitsy tsy ny tenako mihitsy no andeha anaiky noviana zany nio fampandehanana nio orinasa Varamata io na dia eo ary ny pression zay ataon'ny Amerikana amin'izao fotoana izao satria ankoatra ny filazana teo aloha ho tapahanay ny AGOA ho tapahanay ny famatsim-bola rehetrarehetra miankina amin'ny États-Unis dia amin'izao fotoana izao fantatra misy fanapahan-kevitra ho raisin'ny fanjakana Amerikana dia ny hoe ny malagasy zany raha aka visa andeha any États-Unis dia tsy hoe tsy amin'ny ambasady tsy andranomena intsony fa any Afrika Atsimo no aka visa zany zay fantatsika hoe eo amin'ny $800 hatramin'ny $100 eo zany ny saran'ny billet raha andeha ho any Afrika Atsimo tsy miresaka frais d'hôtel tsika amin'ilay izy zany dia hitatsika zany ny pression ataon'ny Amerikana amin'izay lafin'izay fozinay hoe ninona pression ataon'ny Amerikana tsy emotra amin'ilay atolony izay mihitsy zany izy ary mandahana io hatramin'ny farany ankoatran'ny fanambatambazana moa zany natao zay tsy resahako zavatra be dia be ao anatin'ilay izy misy ny fanambatambazana misy ny fampitahorana vao izy hoe ny firenena tsy amidy zany tsy atakalo ninona pression mandeha dikan'izay mijanona foana ny fanoherana niny dia eto zany amin'ny alaran'ny kafilma anaran'ny otrikafo dia mba entanantsika hoe ndao koa ro jerena ny fomba raha zay le fomba atao fa mahazatra zany satria ny Amerikana mampianatra antsika ny milaza fa mampianatra antsika ny demokrasia milaza fa mampianatra antsika ny zon'olombelona fa ay zany rehefa misy fanapahan-kevitra raisiny zay sy arovantsika ny tanindrazantsika tsy mety aminy dia zay zany no isan'ny pression ataondrareo ary mino zay fa mbola hisy fanapahan-kevitra hafa koa raisin'ndrareo fa rehefa tsy asoany firenetsika dia mila mijoro tsika amin'izay lafin'izay hatramin'ny farany fa tsy hoe ny Amerikana ny andeha hicrée ady eto amin'izao tontolo izao hanamafisany tanjany angoronan'ny aren'ny firenen-kafa dia ny vahoaka malagasy no atao sorona ao anatin'izy tombotsoan'ny Amerikana zany fa tsy tombotsoantsika ao anatin'izy dia mila hijoroantsika hatramin'ny farany sahala amin'izay no mbola nomafisako hoe mitolona koa mahakasika an'le Bamangoky tena mbola tsy vitsy satria ankoatra ny Varamata Pastoliara teo aloha ny Bamangoky ny saika nampigadra anay voalohany tsy le orinasa Bamangoky akory fa ny mpitondra tamin'izany zay nanao mikimaky tao anatin'io androany tena mbola mandeha izy mbola misy olona migadra noho ny tsy fanekena ny fangalana ny taniny zany tena mbola mila jerena ary mbola hijoroanay ny fanoherana an'izany dia ny farany sahala amin'ny hoe ny any pasin-davanambanja be dia be zany le fitrandrahana tsy ara-drariny eran'ny firenena kasain'ny vahino atao dia itsonany fitondram-panjakana hoe tsy azo jerena zany satria ny any pasin-davanambanja zao dia efa miroso ry zareo amina fanaovana IMO fanaovana inona ny misy le orinasa rena resorsa moa zany zay mietrehitra hitrandraka terararany dia izy hoe tsy atakalo mihitsy zany ny kakao tsy atakalotsika ny lavany tsy atakalotsika ny zay le voly iainany ilay firenena sy mampandroso an'ilay faritra ka rehefa tsy hitondra tombotsoan'ny firenena tena hijoroan'ny kafilma sy ny otrikafo hatramin'ny farany fanoherana an'izany. Ya voalohany indrindra aloha dia misaotra ny Real TV misaotra mendrika nandray anay ivahiny teto tamin'ity anio ity misaotra anareo nanaraka ny fandarana tamin'ny farany ihany koa ary ny afatra tsy ny ampitaina dia hoe mankahery an'ireo tanora zay miatrika ny fikonam-doha pirenenan'ny tanora ankehitriny manantena ny anareo tanora ny vahoaka malagasy fa nanafenkevitra tena hoe tsara ianareo fekevitra mitombona fekevitra azo ampiarina azo iainana ary azo hijerena no avin'ity firenentsika ity mino any koa zay fa ny fotondran'ny fanavaozana dia efa name mandany FFKM ary zany fanomezana mandat zany dia manamarika ny fahavononana iroso amin'ny fikonan-doha-pirenena ka tsy tokony rorosaintsika izao fitondran'ny fanavaozana izao mihitsy
no hanakana nanao zay tsy ahatanteraka ny fikaondom-pirenena io ny manakana ny tsy ahatanterahana io dia ireo miezaka manao mamboly korontana sy mamboly fisaratsarana eto amin'ny firenena ankehitriny sy ireo manao ny ezaka rehetra tsy ampandehanana io fikaondom-pirenena io ka ny atao hoe afatra ho antsika zany indrindra efa tsika mpisehatra politika ireo société civile zay manatanteraka ny fikaonandohany ihany koa ankehitriny dia entanina samya iomana samya andrafitra hevitra ka hoentina ao anatin'io fikaonandoham-pirenena io ety amin'ny farany dia hoe manao ny ezaka ihany koa ny fitondrana ankehitriny mamary olana fototra ary mitony asa tsy mijanona hoe efa nisy miva dia mijanona eo fa mitony asa ary misy tetika asa lavitra ezaka maro hoentina mahana olana maritra indrindra fa mahakasika ny rano sy ny mahakasika ny jiro ary ny farany tena farany dia aoka isika tsy handairanytsao ary aoka tsika koa isika tsy hampihely tsao eny amin'ny tambajondra serasera satria sarotra dia sarotra ny manarina nireny-tsao reny ary tsapantsika tsara ny korotana terany fa rehefa misy vaovao diso ary isorana anareo Real TV tsy haiko moa na mbola misy zao le real news fake news tsy haiko na mbola misy tsisy tony fa irina mba hiverina foana reny ary hitaizaina ny olo-pirenena tony dia na misy vaovao tena inina disoina mihitsy ka tony kosa dia misy vaovao tena marina ary itsiny tena marina lizy raha ohatra hoe mbola misy moa dia irinay mendrika mba hisy foana raha tsy nisy moa dia zay ny afatra hoe mba avereno zany ho an'ny tompona ndraikitra tamin'ny Real TV Madagasikara mankasitraka nindra entomboka angasirana feno ianareo avy amin'ny kafim mananakina saina tato anatin'ny fandaharana l'invité du jour tamin'ity alina ity izay ny mamarana ny fandaharantsika toko klasy toko vavy entiko manao velomanao ihany koa ao amin'ny rahampitso amin'ny fotoana tahaka izao indray veloma toko klasy toko vavy